Nahitana trangana coronavirus ihany koa tao Matsiatra-Ambony. Nanambarany governoran'ny faritra androany alakamisy fa miisa 7 ny olona voan'ny Covid-19 ao amin'ny faritra Matsiatra-Ambony ka ny roa amin'ireo dia tsaboina eny anivon'ny hopitaly any an-toerana. Ny sisa kosa hoy izy dia manatanteraka fihiboana any an-trano. Ankoatran'ny faritra Matsiatra-Ambony dia nahitana tranga ihany koa ny tao Nosy izay miisa 2 ary mitsabo tena any an-trano avy izy ireo araka ny fanazavan'ny talen'ny FAHASALAMANA ao an-toerana. Nanapa-kevitra araka izany ireo faritra roa ireo ny andray fepetra entitra manoloana ny zavamisy. Ny antso ny ponina hitandrina manoloana ny fiverenan'ny coronavirus ao an-toerana ny governoran'ny faritra Matsiatra-Ambony. Ny tompon'andraikitra ao amin'ny faritra Nosy koa dia nanatanteraka fivoriana ary nanambara fa tsy maintsy manao aro vavaorina ny ponina rehetra mba hialana amin'ny fiparitahan'ny aretina. Manoloana ny fiakaran'ny tany variant delta amin'ny coronavirus ao amin'i Nosy Maurice dia mieritreritra ny anatsahatra ny fitaterana an'habakabaka mifandray amin'i Nosy Maurice i Madagasikara. Raha tsy misy ny fiovana dia ny faha 17 Novambra izao no sidina farany avy an'i Maurice tonga eto Madagasikara. Mbola olazain'ny ministera rehetra miandraikitra izany ny andindininy araka ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra omaly alarobia. Tanjona amin'izany ny fanamafisana ny fiarovana ny malagasy ho hatrany ny tatitra. Araka ny tatitra isan-kerinandro nataony vondrona iraisam-pireneny ny fahasalamana ny 9 Novambra lasa teo dia 470 no tranga tao Maurice ary efa mahatratra 17 no maty. Nanomboka ny 13 Oktobra lasa teo moa no niverina ny sidina mampitohy an'i Madagasikara sy Maurice izay misy sidina 2 isan-kerinandro tanterain'ny Air Mauritius. Ahoana no hanampiana indray any Madagasikara? Manoloana ny haintany misy any Atsimo, izany no votoatin'ny fivoriana no tanterain'ny solitena maharitry ny firenena mikambana eto Madagasikara, Sanogo, niaraka tamin'ny Prime Ministra lehiben'ny Governemanta Antsay Christian, notron'ireo mpikambana ao amin'ny Governemanta ary ireo mpamatsy vola. Nandritra ny fivoriana nona mafisana indray ny antso avo ho fanampiana ny faritra Atsimon'ny Nosy izay miaina ao anatin'ny haintany amin'izao fotoana izao. Ankoatra izay dia nanao jeritodika ihany koa ireo mpivory mikasika ny hetsika rehetra efa notanteraina ho an'ny faritra Atsimo ary namoahana torolalana isokafana amin'ny mpiara-miombonanto ka anamorana ny fomba hanampiana ny Madagasikara araka ny fanambarana navoaka ny biraon'ny Prime Ministra. No tsy aivony Antsay Christian nandritra izany fivoriana izany ihany koa ireo ezaka rehetra nentin'ny fitondrana malagasy hanampiana ny any Atsimo ka anisan'izany ny fametrahana ny tetikasa titre vert sy ny famoronana fantson-drano mampitohy an'i FAO Ambosary ary Ambovombe. Efa nanatanteraka antso avo any Atsimo ihany koa ny Governemanta tamin'ny alalan'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina izay nazahoana famatsiam-bola avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Ankoatra izay dia nanambara ihany koa ny filoham-pirenena fa ny faritra Atsimo no hisitraka ny ampahany lehibe amin'ny famatsiam-bola voarain'ny Madagasikara avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI.